Fanoaran'ny tanimboaloboka zany no anasana antsika indray ary mpiara-midinika namana isany izay nasananao indray amin'izao alarobia 12 volana martsa izao. Faly miaraba antsika mandrakariva mipolotra ao am-po ao ambava ao ny aravona fankasitrahana amin'ny fanarahanao tsy tapaka ity fandaharana ity. Miaraba anao ary itononona ho anao sy ny ankonanao hatrany ny fiadanan'ny tompo. Ny fiadanan'ny tompo ani no ameno ny fonao. Koa andeha isika ary araka hivavaka milohany andiniantsika ny tenin'Andriamanitra. Rainay any an-danitro, tafahoana indray zahay amin'ny lala zao fandaharana izao. Tsy misy herinay na ezaka avy aminay fa noho ny famindramponao no tsy nalandritranay ary noho ny fahasoavan'i Kristy no mbola matoy izao anay. Misaotra an'Andriamanitra satria fitiavan-dehibe tsy takatry ny sainay izany fitantanana avy aminao izany. Ankehitriny ary dia mangataka indray zahay ny hanadiovanao anay, hanesoranao ny tsy fahatanteranay rehetra. Raha andinika ny teninao zahay dia aoka mba ho vita fihavanana aminao. Ary ny fanehoana masina no irinay mihitsy mba hitoetra ao am-ponay, hanazava, ametraka ny teninao, ampianatra anay koa amin'ny anaran'i Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Fanoarana amin'ny tanimboaloboka izay nataon'i Jesosy. Omaly isika dia nandinika ny amin'ny iran'ny malala izay nilazany ny amin'ilay tanimboaloboky ny tompo, ny ezaka rehetra izay efa nataon'Andriamanitra. Androany dia mbola tohizantsika izany ary nanome fanampim-panazavana momba n'ilay izy misimisy kokoa aza Kristy ny amin'ilay hoe tanimboaloboka. Ao amin'ny filazantsara Matio 1:20 no ahitantsika izany fanoarana izany. Matio 1:20 ka ny 3:7 zao no voalaza le teny. Dia vakitsika ny izy. Mieno fanoarana hafa koa. Nisy lehilahy tompo-trano nanao tanimboaloboka dia namefy azy manodidina dia niady famaizy raha teo anatiny dia nanao tilikambo ary dia nahofany tamin'ny olona mpiasa tany izany dia nandeha ho any amin'ny tany hafa izy. Ary rehefa miakaiky ny taom-pahavokarana dia naniraka ny mpanompony izy akany amin'ny mpiasa tany andray ny vokatra. Fa ny mpiasa tany nisambotra ny mpanompony ka ny anankiray no kapohony ary ny anankiray no vonony ary ny anankiray no torahany vato. Dia naniraka mpanompo hafa andray izy ka maro noho ny teo. Fa natao toy izany koa ireny. Ary noho ny farany dia naniraka ny zanany akany aminy izy ka nanao hoe hanaja ny zanako izy. Kanjo ny mpiasa tany no nahita ny zanaka dia niresaka hoe ity no mpandova, andeha ho vonoantsika izy dia ho lasantsika ny lovany. Ari nisambotra azy izy ka namoaka azy teo ivelan'ny tanimboaloboka dia namono azy. Ry mpiara-midinika namana, mampalahelo izany toe-javatra izany. Naveriny Kristy tanteraka ilay voalazan'ny mpaminany Isaia hitantsika omaly momba ny tanimboaloboka sy ny tompony. Hitantsika tamin'ny omaly fa nikarakara ny tanimboaloboka Andriamanitra. Entinay nefa dia nampiany Jesosy manao hoe nahofany tamin'ny olona mpiasa tany ilay tanimboaloboka dia nakany amin'ny tany hafa izy. Ary efa fantatra fa efa tonga ny fotoam-piotazana anangonana ny vokatra dia naniraka amin'ny mpanompony izy. Dia hitantsika teo amin'ny tantara fa nokapohany sy ny vonony ireny mpanompo ireny. Ary noho ny farany dia ny zanany mihitsy noho ny raha ny tompon'ilay tanimboaloboka. Tsy iza io zanany io fa Jesosy.
Ary hoe ilay tompony tany-boalobo ka manao hoe anaja ny zanako izy. Kanjo indrisy fa novonono izy ireo koa lay zana hoy izy ireo hoe ity zao ny mpandova andeha ho vonoantsika izy zany toe-tsaina zay tsy eken'Andriamanitra. Andeha ho vonoantsika izy de ho lasantsika ny lovany. Ina tokoa ny zatra nitranga no samborona izy ireo de navoaka tany ivelany tany-boaloboka de namono azy. Ry mpiara-midinika namana, azotsika tsara ny tantara zany no nitranga tamin'i Jesosy. Jesosy tonga teto amin'ity zao tontolo zao ity mba hamonjy anafaka atsika. Kanjo no samborona ary de novonoana izy. Inona ny mbola azony atao akoatra n'izany rehetrarehetra izany. Ry mpiara-midinika namana, hoy ny voalazan'ny Jaona 3:9-10 manao hoe fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao no meny ny zanan'ilay tokana. Zany no faratapo ny fitiavan'Andriamanitra. Zany no tian'Andriamanitra, zany no tena fikarakarana ataon'Andriamanitra tamintsika. Kanefa indrisy no laviko izy, no lavitsika olombelona Jesosy. Nafoiny ny ainy mba azahoany manamarina atsika. Kanefa ny zatra mitranga to tsy nisy akony teo amin'ny fiainako zany, tsy nisy akony teo amin'ny fiainantsika olombelona izany. Androany miantso anao Andriamanitra, miantso Andriamanitra. Inona ny ova nataon'Andriamanitra ka tsy efa nataony taminao? Voapirofo teo amin'ny azy fijaliana ry mpiara-midinika namana. Ny faratapo ny fitiavan'Andriamanitra mba handresentsika ary mba hamongorana ny ratsy manodidina amintsika. Hitatsika teo amin'ny azy fijaliana ny fahoriana sy ny fijaliana ny aretan'Andriamanitra mba ahatonga atsika ho voavonjy. Azonao vakiana any an-trano any ny Isaia 3:10 ka ny 1:24. Ny dia kapoka taminy no nahasitranana antsika. Ry mpiara-midinika namana, inona no havalinao ny fitiavan'Andriamanitra androany? Andeha avaosika ny fanoloran-tenantsika. Andeha avaosika ny fiarahantsika amin'Andriamanitra, satria Andriamanitra de tena tia antsika izy. Teo amin'ny azy fijaliana no nanehoan'izany faratapony ny famonjena. Teo amin'ny azy fijaliana no faratapony ny drafim-panavotana zay tian'Andriamanitra hanavotana antsika. Andriamanitra ane hitantana anao ka ny safidy ho raisinao androany de mba safidy zay hitondra anao makany amin'ilay fiainana mandrakizay zay hoan'izao tontolo izao ao anatiny ianao ary ao anatiny izao. Tompony, omba antsika tsirairay avy. Inona moa no tsy efa nataon'ny Tompo? Inona no mbola azony atao? Kanefa inona no havalinao izany fitiavan'Andriamanitra izany? Andeha ary hiaraka hivavaka isika raha mitiana atsika izany fitiavan'Andriamanitra izany. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, tena resy lahatra izahay fa fitiavana ianao. Ataonao avokoa ny fikarakarana rehetra. Nataonao avokoa zay rehetra azonao atao mba hamonjena anay. Eny hatramin'ny ainy zanakao aza de nekenao ny ilatsahany teo amin'ny azy fijaliana mba ho fanavotana, mba ho famonjena anay. O Andriamanitra, androany andeha asianay valina izany fitiavana izany, ka avaozinay ny fanolorana itenanay amin'ny fanarahana anao. Hamafisinay indray ny fiarahana aminao, satria ianao no tomponay, ianao ilay tianay. Raiso ary Tompo izany fanapa-kevitra izany. Tianay raha mba ekenao izany. Mangataka izay Tompo. Raiso izahay ho zanakao lahy sy zanakao vavy. Ka naiza naiza alehanay androany de ho tsapa fa zanakao izahay. Noho ny amin'ny anarana Kristy nangatana ny vavaka. Amen.